Tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo indray. Tsika rehetra mpanaraka ny pejy. Inona momba zavatra resahantsika androany momba ny resaka fidiovana. Tsika zao akatoky ny resaka hoe taombaovao malagasy. Dia remarque ty fijeriko ty fomba fijery fa sao dia indray misy miakatrakatra be eo fa bon zay moa efa toe-pon'ny tsirairay zay tsy ametrahana discussion be fa apitako fotsiny le afatra hoe akatoky ny taombaovao malagasy tsika dia misy resaka fidiovana malaza be mihitsy hoe mila midio zany malagasy. Mahafinaritra aloha dia hoe fomba tonga saina zany malagasy hoe maloto izy, maloto isika malagasy dia mila madio. Zay aloha ny zavatra intéressant zay. Fa ny tena mampalahelo amin'ilay izy dia hoe sady mampalahelo no mampime zany. Miala tsiny amin'ilay avion mandalo feto moa ny avion isaky ny 10 minitra misy mandalo foana eto ambony lohana eto. Dia ny zavatra mampime mampalahelo amin'ilay izy reo olona dia zao. Eritreretin'ny olona fa hoe zany midio zany ilaharana le midio. Satria zay le zavatra niseho tao amin'ny Kianja Barea Mahamasina hoe iankoa io zany manana fidiovana alohan'ny idirana amin'le resaka taombaovao malagasy dia nisy tapany faharoa fizarana dia filaharana be mihitsy satria maloto ny malagasy dia mila madio. Dia tsy tadidiko koa ny daty faharoa amin'ny 21 sy 22 zao raha tsy diso ny andiany faharoa ho an'izay mila fidiovana. Dia ny afatra apitaiko zany dia hoe mila tonga saintsika fa ny fidiovana dia tsy zavatra ilaharana satria raha vao zavatra ilaharana dia alaina izany dia ohatrany hoe maka ranomanitra ianao dia tifitifirinao ranomanitra ny vatanao nefa ianao olona miaingo ambony tsikoko zany olona maloto olona ohatran'izany. Hitanao reo le olona manao pomety, manao maquillage, manao make-up zany, anaromana panda, manisy zavatra osotrosotra zany, faux daholo ny eny amin'ny vatany, faux sein, faux tsy haiko zay faux rehetrarehetra zany, ny faux rehetra zay faux ongle, ny faux cils, faux daholo zany eny amin'ny vatany. Dia nizay ny zavatra mampalahelo hoe tsika malagasy ao anatin'izay resaka faux zay. Dia rehefa misy olona miteny hoe avy fa aty misy fanadiovana dia mirohatra makany daholo milahatra mandray fanadiovana daholo satria te adio matsapa-tena fa maloto kanefa tsy tonga saina fa le zavatra ampiasaina dia produit le zavatra ampiasaina. Zay trangan-javatra izay ihany koa dia ohatran'ny hitanareo rehefa le 25 décembre krismasy na ohatra koa hoe paska na pentecote na ohatran'izany dia milahatra ny olona andeha hivavaka, andeha hidio any am-piangonana. Zay le resaka faux ny resahantsika teo. Ka amaranako azy dia hoe ny fahadiovana dia tsy misy afa-tsy ny fanatonanao an'i Jesosy Kristy toe-po miaina ny filazantsara avec sincérité, tsy maka zavatra faux ahositra amin'ny vatana sy akanjo hoe kristianina na religion hafa na hoe toko sy andinin'ny sabata na zavatra ohatran'izany na miteny amin'ny teny tsy fantatra, zavatra faux be da be no atao akanjo dia hoe madio. Tsy izay le izy fa miaina soratra masina, miaina ny sitrapon'Andriamanitra, manolo tena selon ny filazantsara dia miaraka amin'i Jesosy Kristy ao anatin'ny toe-po madio tsy misy fiatsaram-belatsy dia tanteraka miaraka amin'izay ny fahadiovana. Tsy haiko hoe misy micomprendre an'izany message zay tsotra be ampitaitsika izany ve? Tianao Jesosy mirary soa, tahiny Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Velome.